Tantara kely izy zany expérience le tamin'ny faharoa zay indray. Ny faharoa indray mazava ho azy tena teo amin'ny hoe fandrarana teo anatin'ny sehatry ny livraison. Efa nandeha zany activité anao le moto. Daytona efa nandeha. Dia mivola tao amin'ny Daytona nalaiko. Nanaovana le orinasa misehatra atao anatin'le livraison express. Tamin'izany fotoana zany anisan'ny voalohany indrindra napiditra n'le scooter électrique teto Madagasikara. Dia miantso ianao zany mandana carte ohatran'ny carte gratte zay no nataony tamin'le izy dia rehefa miantso ianao dia miteny hoe aiza nalaina le entana dia aterina manao service dia efa carte prépayé iny zany course ohatr'izay. Ny olona atao anatin'le izy amin'ny valo zay misokatra. Amin'ny 1:30 atoandro dia efa lany batterie daholo le scooter. Inona ny anaran'izay société zay? UP. Ay le moto Le maitsomaitso kely izy zay mihitsy. Tadidinao. Dia amin'ny 1:30 dia efa tsy afaka manao course intsony zay. Nefa ny misarge an'le batterie adiny 9. Teo zany dia tay kely. Satria anao zany eritreritra tao anatin'le izy hoe hito ve dia tsy haharitra mandrapariva ny andro dia fa betsaka loatra le antso. Dia lasa low-bat le scooter amin'ny 10 amin'ny 1:30. Dia tsy afaka mamaly ny antsonao intsony ny zavatra ianao dia mazava ho azy ny olona misy ohatrany hoe taraiky ny billet any an-tranony. Tsy maintsy alainao le billet dia tonga eny an-dalana eny le scooter ohatra ka tsy tonga hivato fa lany le batterie. Nisy kely an'izay calcul zay zany tsy nieritreretina firy. Aty aoriana moa zany mety misy ny solution maro ohatran'ny hoe scooter hybride ny tokony eritreretina tamin'izany dia amin'izay raha sendra tapitra ny électricité ny batterie dia afaka mba nanisy lasantsy fa zay le anatra kanefa ny volan'ny Daytona nalainao dia very tao daholo ny 80-90 millions ariary indray. Satria tonga dia investissement ngeza be ny lancé tamin'izay. Dia ny olana ao anatin'iny rehefa alainao ny cash flow ny vola ampiasan'ny orinasa anankiray dia ahafahanao manao dia tsy mety dia izy anankiroa miara-minjera. Dia ny conteneur ny Daytona atao amin'ny port lasa tratran'ny magasinage dia mamaha an'izay olana zay zany ianao dia société roa miara-minjera dia misafidy indray ianao izy no areniko dia zay no nahatonga le hoe aotra satria nakatona tanteraka mihitsy UP tamin'izay. Nakatona UP dia ny Daytona indray no nizahana velomina aloha satria iny ny afaka natao. Zany hoe tamin'ny fotoana tonga dia niara-nitotona daholo indray izy le société anankiroa. Niara-nitotona. Ina indray ny lesona tamin'izay? Le fijerena amin'ny détail zany amin'ny tsipriany amin'ny cahier de charge d'exploitation anao hoe ohatrany ahoana ny process ao anatin'le fanaovako an'ity orinasa ity. Fa zavatra kely tsy eritreretina mitarika olana be dia be rehefa avy eo amin'ny lafiny maro. Dia ny faharoa ny zavatra mandeha aloha tsy kitihana. Amin'ny teny anglisy zany ohatrany hoe amin'ny teny ny actif zay efa mandeha zany na zavatra misy na assets moa zany fitentsika en anglais hoe aza kitihana intsony aloha fa aloha izy andeha. Mampidi-bola aloha aza kitihana satria lasa raha sanatria tsy mety ity dia ampianjerany ity anankiray ity. Ianao moa tanora tamin'izany dia mieritreritra ianao fa mety foana. Satria miresaka fitantanana ianao dia ny tiako fantarina zany hoe mazava ho azy olona maro no entinao anatin'ny orinasa. Mety manodidina anankifiry eo zao ny mpiara-miasa aminareo? Raha resaka construction moa zany dia mazava ho azy amin'izao fotoana sous-traité. Zany hoe manana orinasa kely efa manana ny olona izy dia izy manana eo amin'ny 3-4 eo. Fa ny ekipako fotsiny zany ny ataoko hoe raha ny amin'ny orinasa io no ny chef d'équipe, ingénieur sy ny zavatra ohatr'izany no tena hoe anahy manokana. Fa hitako hoe mampety zavatra amin'ny délégué satria tsy ho vitanao daholo ny anaraka nao ataoko hoe ny mpiasa ho be da be 50 rehefa afaka ataoko ny délégué izy amin'ny sous-traité izy amina orinasa kely dia zay no anisako ataoko aloha amin'izao fotoana. Zay le an'le Catena? Zay le amin'ny Catena. Daytona indray dia tonga dia équipe fixe manokana fotsiny no eo amin'ny anaky 9 eo zareo zany. D'accord. Dia manao indray fomba
igérenao fotoananao amin'ireo société anankitelo ireo? Non zay ilay nyteneko teo hoe efa misy zavatra mipetraka zany tsy dia tena sarotra manko migerer an'ilay izy enge. Mba tantaroanay hoe za zao tena te hianatra an'izany mihitsy hoe foa zany la ny matin inona zavatra tokony atao? Ny apetrako matetika dia hoe mametraka ny tanjona amin'ny herinandro. Ny sabotsy zany mivory zay ohatrany hoe na fanoratra hoe inona ny tanjona ho apetraka amin'ny herinandro. Dia efa hita daholo zany hoe reto hita soratra ilay izy hoe reto no tokony apetraka. Dia ny contrôle ataonao fotsiny zany no apetraka. Ary ny anarany efa misy koa ny ekipa manao contrôle an'ilay olona tokony manao an'ilay asa. Zany hoe mijery ilay zavatra contrôlen'ilay fanataon'ilay contrôle zany rehefa avy eo fotsiny sisa. Ny ataoko hoe midresser an'ilay grande ligne no tena ataonay ny début de semaine fa rehefa avy eo fanarahana n'iny amin'izay sisa amin'ny lafiny maro. Ny ataoko koa araka ilay teneniko anao teo hoe ny fanomezako alalana mibetsaka amin'ireo ekipa raha ohatrany hoe resaka manao satria zay manao forage ohatra tena amin'ny lotissement tsy za tsy miady saina amin'izany hoe ohatrany hoe nanaovana ny forage io na fa maka spécialiste manao forage dia manao en château d'eau dia mijery ny étude dia micomparer za amina offre olona roa telo dia alefa izy dia asiako misy olona micontrôle fotsiny. Tsy azahoana résultat farak'izay aingana foana ny objectif. Résultat foana ny anah no miteny par rapport à ny objectif en terme ataoko hoe coût et rentabilité. Raha ny anao manokana inona ny toetra tokony hananan'ny mpandraharaha mba mikasika eo qualité anankitelo hoe? Raha hoe mpandraharaha aloha voalohany indrindra dia olona mila masahy maka risque. Misy fiteny Martin Luther King zay mahafinaritra be anahy hoe rehefa hiakatra tohatra ianao dia ilay zanatohatra voalohany fotsiny aloha jerena dia miakara eo amboniny fa aza mieritreritra hoe ohatry ny ahoana ny alavitra ity tohatra ray manontolo ty. Iny risque iny zany no ilaina voalohany. Tsy misy olona vonona zany 100 isan-jato amina resaka fandraharana. Fa mila manana finoana ianao, mila manana viny ianao, hitanao ilay nitenentsika teo hoe manana olana vahany ianao. Dia hitanao fa ahafahanao mahazo vola iny zay ny tena zava-dehibe indrindra. Satria rehefa andresy lahatra ianao ho an'ireo izay te hanampy na hoe investisseur afaka miditra ao anatin'ilay société anao dia zay ny zavatra tadiaviny voalohany. Fa maninona ty zavatra proposenao aminaty no handeha. Misy manao ve io sa tsy misy manao? Raha misy manao io dia satria ianao ve mahay kokolohan'ilay olona, tsara kokolohan'ilay olona ve ny ataonao? Dia misy zavatra zay foana zany izy hoe mila mahay miavaka ianao anatin'ilay zavatra atolotra ao ahafahanao mandresy lahatra an'ireo olona zay te hanaraka anao. Zany hoe ny anao manokana zany ny ekipanao efa mahazo an'izany mentalité zany daholo? Oui. Raha mijery ny fiatombohan'ny Catena ianao ohatra an'izao Catena tamin'izay mitondra an'ilay mpiasako tena na ny commercial na ny équipe technique dia vohitra anankiray ilay izy mbola tsisy ninona. Fa eo amin'ny manazava hoe ity tsika ataontsika ohatr'izao dia samy mamina vinana anatin'ny sainy any daholo fotsiny ny olona hoe ohatr'izao zany bikan'ity rehefa avy eo. Rehefa resy lahatra izy ary zay ny ataoko hoe ny rôle-na mpitarika mandresy lahatra. Mandresy lahatra ampiara-miasa aminao aloha satria ianao nge raha ohatra ary mandresy lahatra ny tenanao tsy afaka marotra inona mihitsy hivarotra zavatra anankiray aman'olona raha ny tenako ary tsy resy lahatra. Hen'ny olona zany ianao rehefa miresaka hoe tena resy lahatra amin'ny zavatra ataony ty zalahy ray ity. Ary inona ilay fanteliny? Ny fanteliny anahy ny iveriko dia amin'ny teny frantsay hoe résilience. Ny résilience capacité an'olona anankiray ataontsika hoe tsy mitsoaka miaritra fa indrindra se remettre en question foana. Satria ianao zany mila mahay misajuster. Ao amin'ny fiainana ianao zany mila manaiky ianao zay le hoe mandray responsabilité ianao mila manana humilité ianao manaiky hoe misy tsy mety nataoko. Mila manaiky ianao hoe misy olona afaka mikritika. Mila mahay mihaino ianao zany. Dia misajuster ianao en conséquence après an'izay zavatra satria tsy afaka mila miovy ianao eny ampanidinana eny hoe ndao hanao an'izao tsika ndao hanao an'izao tsika. Dia mazava ho azy moa raha mijery ny Catena anao dia hitanao mihitsy misy fivoarana
ny plan ny trano ataonay a ny décision rehetra atao amin'ny zavatra dia miova any amin'ny hatsarana kokoa ny zavatra atao rehetra foana. Tiako taritina kely makatao amin'ilay côté any tanora ilay izy satria tsika moa ny émission antsika hoe tanora no tiantsika inspiré tanora sy izay olona liana amin'ilay fandrarana. Izay toetra telo ny teneninao teo izay a, ianao ve ao anatina fikambanana ka mampianatra an'izany, mampita an'izany ao anatin'ny tanora. Ary raha tsy mbola dia mieritreritra ve ianao hoe tokony hisy izany eto Madagasikara? Ao anatina fikambanana aloha tsy tena hoe anatina fikambanana angamba fa minasihatra maromaro ihany nefa izay ataoko hoe ivoarako a dia miezaka mizara an'izay zavatra izay. Araka ilay noteneniko teo hoe misy principe zany ataoko hoe anankiroa tokony hanana raha te ao anaty fandrarana alohany ianao mpandraraha mihitsy. Ny voalohany a dia ny finoana fa ny ataoko hoe ny mahatafita anao amin'ny fiainana dia satria prédisposé anao hanampy ny olona. Ilay manao soa amin'olona zany ianao? Tsy hoe mamaha ny probleman'olona. Zany hoe zay ilay noteneniko teo foana hoe ny mpandraraha zany a raha vao tsy misy an'izay ao aminao fa ianao ilay miandro vahana foana ny olona anao dia aza mandraraha aloha fa tsy possible, aza miditra ao anatiny io. Dia ny faharoa dia ity hoe rehefa tafita ianao, matoa ianao tafita, namen'Andriamanitra izay fahasoavana izay dia tadidio fa tokony manana andraikitra hanampy bebe kokoa any manodidina anao. Zay ny heveriko ao anatin'ny miteny anao teo eto amin'ny fiainana amin'ny ankapobeny dia zaka hoe anisan'ny qualité andrasana amin'ny mpandraraha anankiray na mipitarika dia ny voalohany indrindra tsy anao na andratra ny olona manodidina anao. Amin'ny teny frantsay misy tsy haiko hoe mandratra moa ve sa amin'ny teny frantsay hoe causer du tort aux autres. Iny aloha ny tena base ny voalohany satria ianao no tokony ampivoatra an'ireo olona manodidina sy hiteraka an'ireo olona reo manodidina mba hiaina ao anatina zavatra ohatra ny ahoana zany misy olona mitahy, misy mba mifanampy, mifampisintona miara-manorina zavatra anankiray.